Jesosy daholo indray tsika rehetrarehetra mpanaraka ny fandarana eto ampejy sy ao amin'ny chaîne YouTube ihany koa izany. Sotra ny tomporaitsika raha mbola afaky ny fampizara amin'ity androndroany ity. Iresaka aloha hevitra mavesabesatra tsika mikasika natao hoe fanaya raha ny tena tokony izy tokony ho fotoana larobiny anaovana azy ity satria valim-panontaniana izy ity fa saingy nohony amin'ny halavany sy nohony amin'ny vetikevitra sy ny avesany izay ifampizarana dia tsy maintsy lahady tahak'izao no ifampizaratsika azy araka ivavakytsika dia androso avy hatrany amin'izany afatra izany mivavaha ihany koa ianao raha afaka mba hahafahanao tena mandray zay avy amin'ny tompo marina. Ray masina tsara indrindra mbola misaotra anao andray zay zanakao raha mbola afaka mivavaka tahak'izao. Mino fa vory lanina mpianakavy any tokantrano any amin'ny tontolo rehetrarehetra any any amin'izay toerana rehetra ahafahan'ny olona mahita an'izao afatra izao. Fa ngeo indray ny fonay mesany anatinay na dia fahalalana ara no ifampizarainay dia misy anjara ho anay foanao atonga anay androso bebe kokoa. Misy anjara fahalalana itombonay ary misy anjara koa fampaherezana ahafahanay miroso bebe kokoa amin'ny fanomponanao. Tahina ny teny ny samy ny alalan'ny fanamasinao anokatra ny fo ny saina ny fanahy ahafahanay mandray ny fanambaranao. Aminaran'i Jesosy sotra indrindra tompo. Amena. Misaotra ny tombotraitsika afaka ifampizara indray androany amin'ny alalan'izao émission spéciale izao. Miezaka hatrany moa mamala fanontaniantsika farak'izay mety manitikitika atsika sy afahantsika mandroso ihany koa ao anatin'ny tontolo fanompona ka androantsika dia iresaka mikasika natao hoe fanahy. Ny fanontaniana voalohany izay valitsika amin'ity andronio ity dia izao hoe inona ny atao hoe fanahy. Io resaka fanahy io dia ny zavatra izay mila itsika tsara aloha manavaka azy dia ohatr'izao ny tantaran'izy io zany. Rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra Genesis 1:20 dia zao nambarany hoe hoy izy hoe andeha isika tamin'ny zavaboary tao an-danitra tao zany dia niresaka izy hoe andeha isika amorona olona tahaka atsika tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy lasy vavy ny anaovantsika azy ho ataontsika mpanapaka sy mpanjaka sy mampanompo ny zavatra rehetrarehetra zay noharitsika izy. Dia ohatr'izao mifandeha le izy hoe rehefa namorona ny olombelona Andriamanitra vofotanina naovany azy dia nofofony ny fofonaina avy tamin'ny vavorony. Rehefa mijery hoe inona ny dikan'iny fofonaina avy tamin'ny vavorony iny dia iny atao hoe roa, iny lay atao hoe fanahy. Ny olombelona zay noforon'Andriamanitra zany dia tsy iza fa i Adama dia nisy vatana, nisy aina na amina ary nisy ny fanahy zay atao hoe roa rivotra fofonaina. Rehefa nanoty Adama dia zao ny afatr'Andriamanitra sy nafarany taminy hoe raha nohaninao ny voankazo voan'ny saza efa nandrarako anao dia ho faty tokoa ianao. Hitantsika tsara ny tantara nefa fa tsy maty Adama, tsy maty ny vatana fa inona ny maty? Lay roa no maty, maty fanahy i Adama, maty fanahy tafasaraka tamin'Andriamanitra. Rehefa maty fanahy tahak'izay i Adama, zay zany ny fomba filazana azy, dia reto vatana sy aina ireto sisa no mipetraka tao aminy. Reo vatana sy aina ireo dia ohatr'izao ny fandehan'le izy ny taranaka Adama rehetrarehetra dia ireo daholo izy, vatana sy aina. Io le efa naverimberitsika imbetsaka jaona toko voalohany 2:12 sy ny 13 zay rehetra nandray azy dia nomeny ro tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino anarany dia ireo zay tsy nateraky ny nofo na ny sitrapon'olombelona, ireo zay tsy nateraky ny rà na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'olombelona fa nateraka Andriamanitra. Lay olona izay nateraky ny rà, ny sitrapon'ny nofo, ny sitrapon'olombelona dia ity ny constitution na ity ny mamaritra azy vatana sy aina, corps et âme. Rehefa mijeritsika ny famaritan'ny testamenta vaovao moa no tena miresaka an'le izy fa ny famaritan'ny olona malagasy ohatra zao rehefa mamaritra ny atao hoe olombelona dia tena vatana fanahy, saina vatana fanahy, zay ny filazany anazy. Fa ny dikan'izy iny dia zao hoe ny fahazon'ny malagasy anazy sy ny tena famaritana tia ny lazaina ao anatin'le izy dia zao hoe ny olombelona dia misy vatana dia misy an'le saina mandinika dia le fanahy dia tsy inona fa conscience ny eritreretany anazy. Vatana dia saina mandinika dia conscience feo ny fieritreretana. Fa tsy io no tsy feo ny fieritreretana lay fanahy izay ambaran'ny Baiboly, izay ambaran'ny testamenta vaovao indrindraindrindra.
tsy feon'ny fieritreretana iny lazay iny be deaibe ihany koa ny olona mbola mieritreritra zao hoe natao hoe fanahy masina de feon'ny fieritreretana de ohatra zao hoe rehefa misy zavatra ataony olona tsy mety de miteny amiko mihitsy fanahy masina hoe tsy mety io feon'ny fieritreretany reny ny akamaroam-potoana fa tsy fanahy masina fa ny olona izay nateraka indray eo amin'ny kristy irery ihany a no nomena ny fanahy masina satria ny tombo-kase mazanak'Andriamanitra. Ny olombelona rehetrarehetra dia manana feon'ny fieritreretana daholo, manana conscience daholo, ary io conscience io a samy manany azy io, samy manana ny tezana azy io a, de arak'izay ny tezana azy izay a dia ohatr'izay ihany koa ny conscience ny olona. Ny conscience ny olona miaina ny anaty ala zao de tsy mahafantatra an'izany atao hoe mangalatra zany ohatra, fa aminy de natao ho alaina daholo zavatra rehetrarehetra. Fa ny olona ety andrenivohitra zao raha makamaka zavatra zany de mangalatra zany ko zao zany ko zay le conscience ao anatin'ilay olombelona, izay no rafetiny fomba nitezana azy hatry ny fony izy mbola kely. De arak'le teneniko teo ny olona any anaty ala tsy mahalala ary tsy mieritreritra an'izany mihitsy ny hoe ratsy ny maka an'ity zavatra ity a fa de ho alaiko ty. Nisy film anankiray zay film efa taloha ela be de maninona moa izy ty efa zatra mihaza fotsiny le olona de izy tsy mahalala mihitsy ny hoe tsy azo atao any ondrin'olona misy miandro tsotro zao ntifiriny amin'ny flèche d'or vari de samboriny de nohaniny. Tsy fatany mihitsy hoe tsy mety zany zavatra zany satria ny conscience tany anatiny a dia tsy nampianarina hoe tsy mety zany. Fa ho an'le olona izay miaina ho anivon'ny fiarahamonina tanan-dehibe sy arak'izay fitezana izay ny fiarahamonina dia mahafantatra tsara ary mieritreritra fa tsy mety izany. Ka ny fehiny de zao ny conscience dia tsy fanahy masina fa ny conscience de samy manany azy ny olombelona. Ao anatin'ny testamenta taloha ihany koa de misy ny fanambarana mikasika ny fanahy rehefa mamaky be deaibe ianao any boky Salama misy an'izany fanahiko nahoana mitoloko atao anatiko ianao ka mitanondrika manantena an Jehova mbola natena azy foantsika sy sisa ny zavatra rehetrarehetra ny aretin'ny olona rehetra tatiny daholy fa ny fanahory izany mataty an'izany fa ny zavatra rehetrarehetra ambaran'ny testamenta taloha dia tapitra eo amin'ny resaka Adama ny resaka roa de resaka rivotra, resaka fanahy izay no fofony ny vavorin'Andriamanitra, fa resaka corps, resaka vatana sy resaka âme avokoa eo amin'ny testamenta taloha. Rehefa miteny fanahy zany testamenta taloha de âme ny tiano resahany eo. Rehefa tonga amin'izay Jesosy Kristy de maty izy teo ambony hazo fijaliana. Nafatesany teo ambony hazo fijaliana dia anome fiainana mandrakizay an'ity. Ity âme ity zany a, ity fanahy ity zany a dia maty de ozy izy ny fomba fiteniny. Za moa zany fomba azotsika azy dolidoly, fomba azona daholo fotsiny zany rehetrarehetra zany fa ny tontolo lanitra de malala ny réalité rehetrarehetra fa arak'izay fotsiny aloha ny andraisantsika anazy. Zao ny fanambaran'i Jesosy hoe rehefa teraka indray ozy izy ny olona de mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra. Ny zavatra ny antony niaviany Jesosy Kristy teto ambony tany dia ampatonga any ity fanahy ity ho velona indray. Ty zany a nijanona ny fiainany tao anatin'ny tontolony tamin'ny fiafaran'ny tantaran'ny fivoahana saiteny. Ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 20:22 de mamelona nyty indray. Ozy izy tamin'ny mpianany laza ny fofony ny fofinaina avy tamin'ny vavory indray mpianany jereo le geste rehefa mijery ianao Jaona 20:22 de jereo ny Genesis 1 fa miverina le fihetsika zay natao fonina mironana ny Adama no fofonina fofinaina avy tamin'ny vavorina. De zao nataon'i Jesosy tao amin'ny Jaona 20:20 fofoniny fofinaina avy tamin'ny vavorina indray mpianatra. De zao nambarany raiso ny fanahy. Ny elokiza na elokiza avelanareo voavely zany raiso ny fanahy. Inona dika zany no velominy Jesosy nanomboka teo amin'ny Jaona 20:20 ho an'ny mpianatra ilay fanahy. Ho an'ilay jiolahy efa velona izy teo ambony hazo fijaliana satria tsy mahazo mandova fianjakan'ny lanitra ilay jiolahy raha tsy ateraky ny fanahy izy aloha. Ny dikan'izay azo antoka tsara fa efa mivelominy Jesosy ny azy na de tsy nanao an'le geste ary izy ary tamin'iny fotoana iny ihany izy nanao an'izay fihetsika izay fa iny de entina ampiseho fotsiny fa miverina le tantara. Aty amin'ny fanekena vaovao indray de tsy roa intsony ny filaza azy satria aty amin'ny fanekena vaovao de nisoratana amin'ny teny grika fa psoke no pneuma zafady pneuma no filaza azy, pneuma no filaza azy de niverina lay fiasan'ny fanahy masina indray zany de lasa velona ilay fanahy mahazanak'Andriamanitra
tao anatin'nydra olombelona velona ilay fana mazanak'andriamanitra zay ny mampatonga azy miresaka fa ny fiarahana amiko dia fiainana mandrakizay ary io fiainana mandrakizay io a tsy any an-danitra fa izay rehetrarehetra mino zay rehetra nandray azy zay rehetra nateraka indray de fa fiainana mandrakizay sady satria maninona velona indray lay pnioma velona lay roa lay velona mandrakizay lay tsy mety maty a de no velomina indray maty lisy tamin'ny fahotana zay fandehany aloha fa ny veloma naverina nateraka indray naverina nateraka indray tao anatin'ny fahavelomana zay nentan' Jesosy Kristy tompo izany ka ny olona rehetra zay nateraka indray a tsy ny olona rehetra nazo anty a na maty ary Jesosy a tsy ny olona rehetra nandray azy tsy ny olona rehetra nandray ny fanavotana zay nomeny fa zay rehetra nateraka indray zay rehetra nyvangin'Andriamanitra ny fony zay rehetra tonga tamin'ny fibebahana marina de tsy nafa ny fodina ao amin'ny tranony dada dia velona daholo ilay pnioma fanontaniana manaraka taky ny ahoana ny toetra n'izany fanahy izany io fanahy izay nateraka Andriamanitra io a de mitovy toetra aminy zao ny toko fatelo a andiny ny fadimy a de zao ny fanambarany hoe zay rehetra teraky ny nofo dia nofo mitovy amin'ny andry ary zay rehetra teraky ny fana dia fana tahaka azy raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianareo izy dia tsy mahazo miditra ny fanjakany lanitra fanazavana tsotra be mihitsy ny la izy zay ateraky ny alika de manana ny natiorany alika zay ateraky ny omby de manana ny natiorany omby zay ateraky ny olombelona de manana ny natiorany olombelona ary zay ateraka Andriamanitra dia manana ny natioran'Andriamanitra ny olona rehefa nateraka indray marina ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mijanona ho tena sy vatana sy aina fotsiny tahaka ny olombelona rehetra izy ny olombelona mandendeha de vatana sy aina corps et âme fa manana izy an'lay natioran'Andriamanitra raha iteny ianao hoe vatana aina fanahy ny olombelona rehetrarehetra de mila fanontaniana zany hoe iza zany niteraka an'lay fanahy satria zay le fanambarany Jaona toko fatelo hoe zay ateraka fanahy ihany zay vo fanahy ka raha fanahy izy de avaiza zany no nivoahany fanahy avaiza ny nivoahany zay ny fanontaniana zay mipetraka ao anatin'le izy rehefa nateraka indray ny olona dia manana n'lay fanahy mazanak'Andriamanitra io fanahy mazanak'Andriamanitra io a dia mitovy toetra amin'Andriamanitra mitovy toetra amin'Andriamanitra io fanahy mazanak'Andriamanitra io a dia fanahy mahery io fanahy mahery satria manino le ao anatiny dia ilay herin'Andriamanitra tsy hery foroporonina na hery hafany ao fa herin'Andriamanitra no mitoetra ao anatin'ny fanahy mazanak'Andriamanitra io zay nambarany Paoly ao ambokiny Timoty faharotoko voalohany andiny fafito hoe isika io tsy mena fanahy osy tsy fanahy osy fa fanahy mahery fitiavana ary fahononantena ina moa zany telo zany toetra n'Andriamanitra daholo ange zany le Andriamanitra daholo zany Andriamanitra mahery Andriamanitra be fitiavana Andriamanitra mahontena mazava ho azy ireo toetra ireo de mitoetra ao anatin'io reo toetra ny fanahin'Andriamanitra toetra n'Andriamanitra io de mitoetra ao anatin'io fanahy io natiorany io rehefa nateraka indray ny olona de manana fanahy mahery izy ao anatiny fantsiana kely voalohany zany isika tsy mila mangataka hery mehery a Jesosy a mehery a apatanjao a o Jesosy o fenoy ny herinao a ataovy an'izao a efa nomena ny fanahy rehefa nateraka indray nandray an'le fanahy zay nateraka indray rehetra ozy ako a tena andray ny fanahy masina avokoa tsy misy olona nateraka indray fotsiny am'izao zany fa tsy maintsy ateraky ny fanahy izy aloha de zay ateraky ny fanahy rehetra dia nandray an'io fanahy masina io avokoa ary io no tomboka se mazanak'Andriamanitra ary zay manana ny fanahy raha misy tsy manana ny fanahy Kristy izy a de tsy azy izy io ny tomboka se mazanak'Andriamanitra dia ao anatin'ny fanahy mazanak'Andriamanitra io a de misy hery sady tsy mila angatahana zany ny hery tsy mila angatahana ny hery ina koa tsy mila angatahana tsy mila angatahana zany toetra rehetrarehetra zany ame fitiavana tompo a rehefa mijery ny tena tsika isika tsika mbola nazava hoe ahoana reo fomba fandehany rehefa avefa manazava le fanahy fotsiny ako aloha rehefa mijery ny tena tsika isika sy ny zavatra tsy vita tsika ohatra zany zao hoe tena misy olona ohatra zany zao tena efa mahatsapy izy hoe tena vangin'ny tompo ny fiainany tena niovy izy sy sisa fa mbola misy fahazaran-dratsy de ina zavatra zay lazainy sy resahan'ny tompo mehery aedivako amin'ity zavatra ty mehery aedivako amin'ny sikara mehery aedivako amin'ny fakiztinana mehery aedivako amin'ny fimenomenomana Jesosy azao Jesosy azao Jesosy
fa efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana mba mitoe-pana rehetra araka an'Andriamanitra satria manina ao amin'ilay fanahy izany rehefa nateraka Andriamanitra tsika dia manana natioran'Andriamanitra. Natioran'Andriamanitra dia mahery, natioran'Andriamanitra dia tsy mety kivy, tsy mety reraka, tsy mety mamoy fo. Zay ny tenenan'ny apôstôly Paoly ao amin'ilay Korintianina 2:4 angamba raha tsy diso misy an'iny tantara iny le hoe very hevitra izahay ozy izy ka rehefa maninona zay tsy mamoy fo. Ohatrany ahoana ny endrika izany zavatra zany, ty le vatana, ty le aina, ty le fanahy, very hevitra izahay ozy izy le aminy, tsy hitako intsony zay atao. Marina tsy hitako intsony zay atao, tsy tea leobe fa ahoana ozy izy ty tsy mety mamoy fo. Tsika tsy mamoy fo zany satria manino tsika tsy mamoy fo satria tsika manana natioran'Andriamanitra, satria mikorina atao anatintsika ny herin'Andriamanitra, satria mikorina atao anatintsika fitiavan'Andriamanitra, satria mikorina atao anatintsika fahononantena ary ny fatatesana ny zavatra rehetrarehetra ary mikorina atao anatintsika zany hery tsy miabandona mandrakizay zany. Zay no toetoetra n'io fanahy io, fanahy tsy mety reraka, fanahy tsy mety kivy. Rehefa mijery ianao ny testamenta taloha tsisy an'izany aty rehefa mamaky ianao salamo dia nahoana no mitoloka atao anatiko ianao ka nahoana no miondrika ianao, nahoana no malahelo ianao ka mitoloka atao anatiko manantenana Andriamanitra. Dia eo ianao mijery hoe aiko le fanahy ara lazaina fa mitoloko atoko, ny aretin'ny olona rehetra zakany daholo fa ny fanahy reraka, ny fanahy kivy iza ny mataty zany. Tsy ty iza iambary zay, ty tsy mety kivy, ty tsy mety reraka, ty tsy mety mamoy fo, ty tsy mety manao zay toetra n'Andriamanitra rehetra dia ao anatiny ity daholo. Fanampin' zany toetra n'Andriamanitra zany dia ato misy fataterana. Ty fanahy ty tsy mety maloto ty tsy mila loto, ty tsy mila diovina amin'ny ran'i Jesosy ty. Efa resantsika tamin'ilay resaka ran'i Jesosy hoe inona moa ny diovina amin'ny ran'i Jesosy dia efa nambarany soratra masina zany hoe na dia la rano sy lasiny la mivenom-batotro mivavy arange ozy izy no lazaina fa manadio fahotana fa iny tsy maika ava ny ran'i Jesosy Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema zay nalatsaky indre mandeha mozy no tsy manadio hatramin'ny fieritreretana amina diovina. Ty tsy diovina satria manino ty tsy diovina, ty mitovy toetra amin'ny rainy ka ny rainy reo olona tsy manota ny rainy tsy manota, ny rainy tsy maloto. Zay ny tenenan Jaona ao amin'ny Jaona voalohany toko 7 tsy tadidiko intsony ny andininy fa mety manomboka any amin'ny andininy 9 any angamba izy mitantara fa ny Jaona voalohany toko 7 ray manontolo dia manambara ny toetra ny zanak'Andriamanitra. Dia zao ny ambarany Jaona hoe zay nateraka Andriamanitra. Jereo tsara lay voambolana zay noraisiny Jaona, tsy noraisiny moa zany izy fa nomeny ny fanamasina ny Jaona. Zay nateraka Andriamanitra ozy izy dia tsy manota, tsy mahay manota izy satria ny voan'Andriamanitra mitoetra ao anatiny le fruit de Dieu. Dia zay le nambarako taminao teo hoe mitovy natiora. Zay nateraky ny fanahy dia fanahy, zay nateraky ny olona dia olona, zay nateraky ny alika dia alika, zay nateraky ny omby dia omby. Rehefa nateraka Andriamanitra ny olona dia tsy mahay manota iza le tsy mahay manota ao aminy. Ny vatany sa ny ainy sa ny fanahy, ny fanahy tsy mahay manota eo. Ty tsy manota ty tsy manoty ty tsy mpanoty ty tsy olomeloko ty tsy olona overy mandrakizay ty tsy misy fanamelohana. Maninona moa ny voalaza ny Romana toko 9 voalohany hoe tsy misy fanamelohana ho azy ao amin'ny Kristy Jesosy satria ity no velona. Azonao ao le identité vaovao, ao amin'ity le identité vaovao ao amin'ny fanahy. Le olombelona tsotra kosa raha lasa nabavy izay tsy nandalo ho fateraham-baovao na dia mihezakezaka be ary mba hitondra tena tsara, na dia mihezakezaka be ary mba hanao asa soa, na dia mihezakezaka be ary ala amin'ny karazana toetra ratsy maro isan-karazany, indrisy fa tsy misy an'ity. Dia reto ihany. Dia mijanona ho ireto ihany ny natiorany. Natioran'olona mpanota, natioran'olona ratsy, natioran'olona tsy mendrika, natioran'olona tsy mendriky ny andovan'ny lanitra mandrakizay na inona ezaka sy na inona zavatra ataony. Fa ny olona amin'ny Kristy dia manana an'ity natioran'Andriamanitra, natiora tsy manota, natiora tsy manao ratsy. Zay ny valo fanontaniana mikasika ny toetran'ny fanahy. Fanontaniana manaraka, nahoana ary no misy fotoana isika raha ohatra tsika ka nomena n'lay hoe fanahy mahery foana sy sisa rehetrarehetra, manino tsika no misy fotoana mahery dia misy fotoana tsy mahery. Zany aloha dia zavatra tsy azo lava zany manina moa izy ty mamita tena raha mieritreritra n'izany hoe za mahery foana zany 4 ora amin'ny 4 ora. Paster Tovy tsy mahery foana 4 ora amin'ny 4 ora 7 andro zany, fa misy fotoana mahery
de misy fotoana reraka. Maninona no misy fotoana kivy de misy fotoana faly. Misy fotoana faly de misy fotoana malahelo, misy fotoana reraka de misy fotoana ihany koa matanjaka. Fa maninona no misy an'izany zavatra zany? Ny anton'le izy de tsotra be. Reto telo reto de mbola maha-olombelona atsika foana reo maha-olombelona atsika. Ty zany tsika nateraka indray tsika fa mbola misy an'reto foana. Ary reto dia ozy izy Paoly hoe notaizan'ny abdi penarany zao tontolo zao izy mirala reto. Izy mirala kambany reto de notaizany ny abdi penarany zao tontolo zao. Ny abdi penarany zao tontolo zao dia ny zavatra rehetrarehetra izay natsofoko ny fiarahamonina tao anatin'ny atidohantsika hatrintsika voanahy ny teny sy ny anatra ny teny mandraky tiany androany dia manasisika zavatra foana ny fiarahamonina amin'ny alalan'ny vaovao maro isan-karazany izay jerentsika, amin'ny alalan'ny resadresaka, amin'ny alalan'ny zavatra fantatsika sy haitsika, amin'ny alalan'ny konsepta maro isan-karazany mikasika ny resaka vola, ohatran'ireny hoe vola maranga, ohatran'ireny hoe tsy fantatro valeur ny fiarahamonina de mampatonga ny olona mieritreritra hoe rehefa tsy mananjanaka izy de ohatran'olona tsisy valeur na tsy fantatro. Zany zavatra zany natsofoko ny fiarahamonina daholo. Ao anatintsika ao zany, ao anatintsika ao. Maninona tsika misy fotoana matsiaro hoe mahery, de misy fotoana tsika matsiaro hoe reraka. Misy fotoana tsika matsiaro hoe faly de misy fotoana tsy faly. Misy fotoana ohatra manipetraka le fiadanana, misy fotoana ohatra mangorohoro, ohatra ny tsiaitsay matahotahotra, tsy fantatra tsony. Lasa mitondra fanameloan-tena ny farany fa ahoana ihany ary atiry Jesosy. Fa maninona ihany ary atiry Jesosy. Fa ahoana ny tena ohatran'izao, fa ahoana ny tena ohatran'izao. Maninona ny misy zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny antony de tsotra be. Satria io na de fanomenatsika raha ty ato amin'ny fanahy ity dia ato daholo zany le toetra an'Andriamanitra rehetrarehetra. Sitrak'Andriamanitra ho ao aminy no isin'ny fafenoan'Andriamanitra rehetra. Kolosiana 2:7 tsy efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika na ny zavatra rehetra momba fiainana na ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Petera 2:7. Fa zao ny fandehany ity manana ny toetra an'Andriamanitra. Azonao le izy ao izy ao. Fa ireto de mbola le toetra n'olombelona. Reo roa reo de zao rehefa matsiaro ianao fa milamina tsara ny fiainanao, hitanao misy fotoana ianao matsiaro tena feno fifaliana amin'ny Kristy. Misy fotoana ianao matsiaro tena feno fiadanana, hirahira sy sisa rehetrarehetra. Inona zavatra mitranga ao anatinao amin'izay fotoana izay, mikorina ato amin'le amanao zay ny zavatra izay mitoetra ato amin'ny fanahinao. Ratsorina lay toetra an'Andriamanitra, lay fanamahery, lay zotom-po, lay fitiavana, lay fahononan-tena, lay toetra mahafinaritra rehetrarehetra avy amin'Andriamanitra izay mitoetra ato de mikorina ato anatin'ny tena. Misy fotoana zao tsika rehefa mandeha miangona ohatra de mandeha ny hira de ao anatin'ny hira ao rehefa tena mifantoka tsara tsika de ntsika mihitsy ny tena ohatra mahery be mihitsy zany fanatrehan Jesosy. Tena henoko mihitsy rangano fanatrehan Jesosy. Tena henoko ny herin'ny tompo mikasika. Tena ny asa tao anatiko ny herin'i Jesosy. Tena ohatran'izao, tena ohatran'izao, tena ohatran'izao de misy latsa-dranomaso, misy manandra-tanana, misy mitsiky fotsiny, misy falifaly, misy tafandoalika mihitsy ao anatin'le tontolo. Inona ny zavatra mitranga ao anatin'iny? Ny fanatrehan'Andriamanitra ity mitovy foana. Ny toetra ny fanahy de mitovy foana amin'ny fotoana rehetrarehetra 420 ora amin'ny 420 ora 7 andro amin'ny 7 andro mitovy foana io satria zay ny toetra n'Andriamanitra. Za Jehova no tsy miova, Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mitovy foana ny azy ny etahany, mitovy foana ny etahan'Andriamanitra. Fa saingy zao rehefa le manao an'le fotoantsika de izy tsika hoe tsapako fanatrehan'Andriamanitra. Ny fanatrehan'Andriamanitra de eo foana. Rehefa nateraka indray azahako dia eo foana fanatrehan'Andriamanitra na ahoana na ny WC na ny amdosy na mekanjo tsara na matory na mijery télé na maninona ato anatiko foana Jesosy Kristy. Satria raha misy tsy manana ny fanahiny Kristy de tsy azy izy. Inona ny dikan'izany amin'ny fotoana hiala ato anatiko ny fanahiny Kristy de tsy any Kristy intsony zay any atao hoe verin-dalana. Hébreu 4:9. Rehefa verin-dalana ny olona miala ny fanahy raha misy zany fa ny olona amin'ny Kristy tsy misy an'izany tantara zany intsony. Fa raha misy zany, zay le supposition omeny Hébreu 4:9. Raha misy zany ozy izy efa nanandrana ny fanahy ny
efa nanandrana ny fanahy kanefa miverina miemotra dia tsy misy fanavozana intsony. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia atao anatiko foana, na mandeha busy na mirahira eny an-dalana, na mianatra na miasa niny nataoko, na miresaka amin'ny zanako na milalao saka na mitondra tomobile, tsy mieritreritra an'Andriamanitra kory ary le izy tsy hoe rehefa mieritreritra ianao dia iny izy fa manatona. Misy azany mantsy fomba fisainantsika sy fieritreretantsika. Rehefa ny am-piangonana dia atsoko fanamasina avianao mameno anay fa ao anaty foana io. Rehefa nateraka Andriamanitra marina isika ao anatintsika foana io, tsisy an'izany mihitsy ao anatin'ny Baiboly. Ao anatin'ny filazantsara ka milaza hoe nivoaka kely vetivety tao anatin'ny fanamasina. Raha manao an'izao ianareo dia voaka fanamasina. Rehefa mibebaka indray ianareo dia mbody indray izy. Ary raha mbola miadaladala raha maverimberina imbetsaka ireny fahadalana ireny dia miala tanteraka izy ary tsy miverina intsony mandrakizay. Ny fanamasina dia miditra indray mandeha ao. Ary rehefa mivoaka izy indray mandeha tsy miverina intsony izy mandrakizay. Indray mandeha ihany ny fidirana satria manina zao ny fanambarana. Raha ohatra ka isy ny fiverenana izany dia manao ny zanak'Andriamanitra omboana fahandroany indray ka manao azo fahamenarana. Indray mandeha fanamasina ato dia atao anatiko foana izy. Fa maninona no misy fotoana mahatsapa ny heriny dia misy fotoana tsy mahatsapa ny heriny? Maninona no misy fotoana mahatsapa ny fanatrehany dia misy fotoana tsy mahatsapa ny fanatrehany? Maninona misy fotoana henoko mipasy aty amiko ny toetra tsara ny rehetrarehetra dia maninona misy fotoana tsy reko zany zavatra zany? Ny antony dia satria za tsy mifantoka, tsy mibanjina an'ilay Jesosy atao anatiko. Raha tsorona aminao zany fandeha le tantara dia zao: tia ny corps, âme, esprit, mialatsiny ataoko teny frantsay, vatana, aina, fanahy. Zao fandeha izy atao fanahy feno zavatra rehetrarehetra. Rehefa mibanjina an' Jesosy Kristy ianao, zany hoe fonao, sainao, fanahinao ao anatin'izany fibanjina zany, ohatra zao hoe ao anatina hira fiderana, ao anatina vavaka, ao anatina fiankohofana, ao anatina zavatra maro isan-karazany zay ataonao. Rehefa mibanjina an' Kristy ianao dia tafafindra atao amin'ilay amanao, lay toetra atao amin'ity fanahy ity. Azonao lay izy. Fa rehefa tsy mibanjina an'ity ianao dia ianao sy lay fitezan'izao tontolo zao anao ihany no ato. Dina le fitezan'izao tontolo zao anao, ilay mitondra an'ilay tahotra, ilay mitondra an'ilay fanahiana, ahoana no hoaninay, ina no sotroinay. Zao tontolo zao tsy inona nampianatra anao an'izany hoe mila manahy ianao ka. Zao tontolo zao no nampianatra antsika an'izany. Zao tontolo zao no nampianatra antsika hoe misy ekôlazyn'ny mpianatra mila alohan'ity fidiran'ity. Zao tontolo zao no nampianatra antsika hoe le jirama tapahany raha vao tsy ihanina. Zazakely zao tsy nampianara zao tontolo zao an'izany dia tsy miraraha an'izany mihitsy izy ary tsy hivaky ny loha mihitsy zany. Hianatra ny zanakao tsy mivaky loha mihitsy izy hoe dia ahoana moa zany niakatra vidin'ny kahiesa tsy niakatra, dia ahoana moa zany fa tsy niasa nandritra ny 5 volan'ny confinement, tsy hivaky loha an'izany ny zaza. Satria manina tsy nampianatra an'izany, tsy nandray an'izany fampianarana izany tao amin'izao tontolo zao izy, fa isika nandray an'izany. Ka rehefa tsy mibanjina ny Kristy isika, zao ny ambaran'ny Hebreo 12:12, mijery an' Jesosy tompo ny finoantsika sy mpanefa azy, fandraozy izy zay naharitra ny fanaratsiana rehetrarehetra nataon'ny mpanota ka tsy nitandroenatra dia atao fianarana ho anareo izany. Fa rehefa tsy manao an'izany ianareo dia ho ketraka ny fonareo ary ho reraka ianareo. Inona no zavatra izay ambarany zany zavatra zany? Rehefa tsy mibanjina an' Jesosy isika dia tsy mikorina ao anatin'ny tsy tafafindra atao amin'ny amina, tsy tafafindra atao amin'ny aina, ilay toetra tsara ny fanahy. Tena dia zanak'Andriamanitra ary aho dia tahaka ny olona izay boky lozatra be, nefa maninona lezolezo ny any anatin'ny sainany dia mora reraka ive dia ho zakako hoe ahoana tsy vitako tsony io zavatra io, tsy haiko tsony io zavatra io, ohatra le elefanta kely tamin'izy vao kely balitika kely dia nofatorany tompony tamin'ny tady mahazaka teo atokotany iny. Izany le elefanta kely nongotana foana tady mahazaka io isan'andro san'andro tamin'izy mbola kely zany, saingy tsy voalany mihitsy, niezaka foana izy isan'andro. Tao anatin'ny ray volana tsy voaongona izy dia nionona ny sainy, nionona ny fony. Eto azany ozy izy. Rehefa ny lehibe le elefanta lasa ngeza be izy, fa inona zavatra nitranga? Lay tady mahazaka kely iny ihany na matora ny tompony azy. Fa saingy zao sain'le elefanta efa zatra hoe tsy tafaly eto angiahy. Dia ohatran'izay ihany koa tsika, na dia nomena fanahy mahery sy
ina moa fanamahery sy fitiavana ary fahonona ny tentsika dia mitoetra ao anatin'ny tsy fampikery, mitoetra ao anatin'ny tsy fampipitiavana, mitoetra ao anatin'ny tsy fahavitanana ina dia mbola voafatotra ilay tady kelytsika iny foana. Ina moa le tady kely? Ny sasany fanahidy, ny sasany fimenomenomana, ny sasany sigara, ny sasany fitarainana mandrakariva, ny sasany tahotra sy ny sisa rehetrarehetra. Nefa maninontsika efa nomena fanamahery, fitiavana ary fahonona ny teny rehefa tsy mibanjina ny Jesosy isika. Rehefa tsy mibanjina ny Jesosy isika dia ny herintsika ihany, ny herintsika olombelona mitovy amin'ny olombelona rehetrarehetra ihany ianao, olombelona ordinaire, na dia mivavaka ary na dia nateraka indray ary. Esoriko le mivavaka fa nateraka indray, na dia nateraka indray ary fa mitovy amin'ny olombelona ihany, reraky ny fiainana, kivy amin'ny fiainana. Manina moa ty malahelo lava, tsy mety mitoetra ny fifaliana, tsy mety mitoetra ny fiadanana, tsy mety manana an'izany famoram-panasy sisa rehetrarehetra zay ambara, fa teny vakina fotsiny sisy tony baiboly vakina, taratasy fotsiny sisy, dia mahay teoria be deaibe zao angeza miaraka amin'ny Jesosy sany nefa olona tsy miaina an'izany akory. Fa rehefa mitoetra ao anatin'le fibanjinana, ao anatin'le fibanjinana ny Kristy, zay no mampitombo ho finoana. Rehefa mitombo ho finoana, mikorina ato raisitsika ao amin'ny amatsika, ao amin'ny aitsika, la hery goavana be izay mitoetra ato amin'ny fana. Fa rehefa tsy misy ny fibanjinana an Jesosy dia mijanona ato ihany ny hery, mijanona ato ny hery. Dia mitovy amin'le elefanta be, ny tena ngeda be ato, fa ny sainy mbola mijanona ato. Le tsy mahavita ninina, le tsy maharesy ninina, le rera-dava sy ny sisa rehetrarehetra. Zay ny fandehan'io raha lasina ba. Ina ary ny tokony ataontsika eo anatrehan'izay zavatra zany? Ahoana ary ny iainana n'ilay mahazanaka Andriamanitra? Zay zany fanontaniana goavana be mihitsy. Ahoana ary no iainana n'ilay mahazanaka Andriamanitra? Satria reto le tsy zanaka, ty le zanaka. Zay zany fandeha izy, ty zanaky dada sy mama, ty zanaky dada sy mama, ty zanaky dada, ty zanak'Andriamanitra, dada sy mama, dada. Ahoana no ampatonga n'ilay zanaky dada sy mama anana ny toetra n'ilay zanak'Andriamanitra? Zay zany ny fanontaniana goavana be. Ahoana ny ahatonga n'ilay zanaky dada sy mama anana ny toetra n'ilay zanak'Andriamanitra? Ny finoana ny mampatonga ny tafafindrao. Rehefa mino isika, zay nampatonga ny mpanoratra ny Hebreo ny laza ny bokin'ny Hebreo 10:7 hoe ny oloko marina dia velon'ny finoana, fa raha mihemitra izy dia sitraky ny fanahiko. Everitsika fa ny finoana dia ny akamaroantsika mihevitra hoe finoana dia natao azon-javatra, natao azona fanasitranana, natao azona valim-bavaka, natao azona an'izao, natao azona an'izao. Fa ny olon'Andriamanitra marina, dia le hoe oloko marina dia izay tena oloko tokoa, dia velon'ny finoana. Dia olon' Jesosy Kristy marina dia olona natao ho velon'ny finoana. Inona le finoana? Lay finoana no ahafahantsika mibanjina ny Kristy. Lay finoana no ahafahantsika mijery an Kristy. Lay finoana mitombo ao anatintsika no ahafahantsika tena resy lahatra. Eto tsina zao anatina toriteny, ao anatina fiainona, jereo tsara fa rehefa miaino hafatra tahaka zao ianao dia henonao misy hery any anatinao any. Zay le teneninao, zay le fomba filazanao azy hoe nahazo hery aho ahy, tsy nahazo hery ianao fa tafafindry ty, ato le hery. Tao foana izy, tao foana, fa tsy nisy élément déclencheur dia lasa tsy tafafindra tato. Dia rehefa tsy tafafindra tato izy dia ity ihany no miasa, fa ity mijanona ato. Fa rehefa miainao le toriteny ianao zao, dia ianao mahazo hery. Tsy mahazo hery ianao fa nitombo finoana ianao ny fahamarinana. Nitombo finoana ianao satria nanina? Ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Azonao le izy. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Dia rehefa avy miaino ny toriteny ianao dia lasa mahery ny any anatinao any. Averiko eto le izy fa lasa fomba fiteny moa zany izy, tsy lasa mahery moa zany tena marina fa nitombo finoana ny anatinao dia lasa tsapanao la hery miasa ny amponao. Zay zany fandehana izy. Lasa tsapanao la hery miasa ny amponao. Ahoana no iainantsika an'izay zavatra zay? Zay no ilana n'ilay fifaneraserana. Zay no ilana amin'ny alalan'ny vavaka ohatra. Amin'ny alalan'ny vavaka, rehefa mivavaka ianao banjina an Jesosy Kristy ianao ao anatin'ny fonao, anatin'ny sainao miresaka amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe mibanjina. Rehefa mibanjina ianao, tafapita ilay hery zay ato, mifindra atao amin'ny amina, dia lasa matanjaka ianao. Na eo ary ny problema, na mbola tsy mivary ny olanao, na mbola maditra ary ny vadinao, na mbola manondrana ary ny zanakao tsy mianatra tsara sy ny sisa rehetra, dia mahery ianao. Satria maninona? Ianao mibanjina ny Kristy. Jery an Jesosy tompo finoana, izy Jesosy ao anatinao ihany izy. Rehefa nateraka indray marina ianao, ao anatinao izy. Rehefa mibanjina azy ianao, mikorina ny anatinao ny hery. Fa raha ohatra antsika ka tsy mijery an Jesosy tontolo andro fa dia mandeha any fotsiny fiainantsika, mihinan-kanina, mitady vola sy ny sisa, rehefa nateraka indray ianao dia ao izy.
fa rehefa tsy mibanjina azy ianao tsy misy toetra tafafindra rehefa tsy misy toetra tafafindra dia tsy vavolombelon'ny Kristy ianao Jesosy milaza ianareo fanasiny tany ianareo ny fahazavany zao tontolo zao tsy miafina ny tanàna mipetraka eo atapitendromboatra tsy misy manao jiro ka manasitrika azy any ambany vatafamarina fa rehefa tsy mibanjina ny Kristy ianao ety ilay jiro fa sitrika ao ambany vatafamarina izy satria manina tsy mibanjina azy ianao tsy mibanjina azy ianao averiko indray amin'ny alalan'ina ny fibanjinana azy amin'ny alalan'ny vavaka rehefa vavaka ianao dia tsapanao misy fibanjinana an' Jesosy amin'ny alalan'ina rehefa mandeha reny ny fiderana tena henonao mihitsy mibanjina an' Jesosy azy zany misy zavatra miasa ny anatiko any amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fiainona ny afatra Andriamanitra miresaka aminao zany mampatonga andry apôstôly Paoly miresaka aza manadiny ny fiarahantsika miangona aza manadiny ny fiarahantsika miangona fa amin'ny alalan'ny fiarahantsika miangona mandroso ny finoantsika rehefa mandroso ny finoantsika dia mitombo miasa tsapatsika ny herin'Andriamanitra izay efa napetrany tao anatintsika tsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra izay efa napetrany tao anatintsika tsapatsika ny toetran'Andriamanitra rehetra izay efa napetrany tao anatintsika rehefa tsapatsika izany dia lasa vavolombelon'ny Kristy isika fa raha mijanona fotsiny any anatin'ny tokantrano any isika mipetrapetraka sy miolon'olona ireny leobe an'ilay mpiara-mivavaka izay ry anina mba mpivavaka ihany nefa ohatra zao le pasteranay mijangajanga le pasteranay tivola rehefa tsy mety aminao ny toeram-pivavahana ray ndana mitady hafa fa mila kohonana ara-panahy ianao mila kohonana afy ianao ifampitaizanao sy ampatonganao afaka hibanjina an' Jesosy Kristy amin'ny alalany fisiny reny zavatra reny rehefa mitokana ianao dia mahazo finoana miorina bebe kokoa ny finoanao amin'ny alalan'ny vavaka ny alalan'ireo fifadikany na limbavaka sasisa mahazo finoana mirehatra kokoa ny finoanao rehefa mino kokoa ianao rehefa tafafantoka be deaibe ianao dia mikorina ihany koa ny herin'ny Kristy ao anatintsika zany daholo ny asan'ireny zavatra rehetrarehetra reny ampitomboana ny finoana atao anatintsika rehefa mino isika dia tafabanjana an' Jesosy rehefa tafabanjana an' Jesosy sika dia mikorina ao anatintsika fa tsy mijanona ao amin'ny fanahitsika fotsiny ny hery sy ny fifalena sy ny fiadanana sy sisa rehetra fa tafakorina ato amin'ilay aitsika ary dia afaka miaina n'izany itsika tsy mijanona totsony zany le izy fa hatrato ihany tafafindra ato amin'ny aina ihany koa zay ny fandehan'le izy ary zay ny fifampizarantsika amin'ity andro anio ity mino izay fa ny zavatra aloha mba apahany na dia apahany ihany ary nanomboka nazava tany posy tany atsaitsika tany dia mametraka veloma mandra-piona amintsika ny verset rehetra nampiasaina dia araka mahazatra dia ho alatro eto ambony eto ho an'ny Facebook eto ambany eto kosa ho an'ny YouTube samy tahiny tompo daholo mandra-piona mandra-piresaka amin'ny manaraka toy izao indray